fotoana mifanomezana antsika mifanarahana an'ity fandarana doria ity. Doria moa anarana andramina androna an'ilay fandarana fotsiny. Fa doria eto ilay alavaina amin'ny hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana. Ary isaorana sady ianao napetrahano an'izany ao atokantranonao ao. Isaorantsika ihany koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana. Ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara. Araka n'ilay teny faneva amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa, rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mapara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra marobokatra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo jery. Tsy hovatsika amin'ny fomba mifandarana. Ataontsika toy ny mahazatra. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana ny hoe teny maivaleroa. Io teny maivaleroa koa moa misy teny fanevany. Ny hoe anareo mpondronombo malandy, anareo mpiaino sy mpandefa SMS amiko zany. Marambitsy miranga tany ny terahan'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokony. Ndao sika ampionjo fa zaka tao tsy agnara. Misy SMS voaray fa izy ty tsy feno fa na izany ara ho tononiko foana. Mpianatra tsy mianatra fa ny mpivavaka mivavaka foana aminay apasy malemy tsy nanonona izy zany fa za koa tsy nanonona le numéro amin'ny findainy. Zay zany ny hafa kely. Akoatran'izay dia fankasitrahana n'ilay fandaharana dia ho mariky ny fa voaraiko ilay fankasitrahana nomenareo ahy dia tononiko ny anaranareo sy ny toerana misy anareo. Amin'izay zany a mifameno isika amin'ny fankasitrahana. Gladys Atanambazana Makia, Maurice Mitsinjo, Zamandingo Antongomena Bevary, Serge Abatoara, Mamany Felana Ambolomoty, Zefa Amparilava, Erika Amboromalandy, Fatoma Ambalavola, Bora Ambalavola, Mariety Marvoay, Félix Mabibikely, Yanitra Ambalavato, Mamany Zafy Maroala, Soa Mahavoky, Leda Mahavoky, Solofo Tsaramandroso, Eleoni Morafeno, Joro Amborovy, Felana Manjarosoa, Estina Amparilava Katsepy. Fa ty asiko fanamariana kely ianao Estina. Lavany zany hoe Zoma, mandrapatonga ny Zoma, efa anatina studio ato zany ianao vao mandefa n'ity SMS-nao ty. Nefa ianao miteny azadino manonona azy, tononiko foana. Zay Estina Amparilava Katsepy. Misy Amparilava koa donc Katsepy ty any. Zay zany afatra voaray. Tsy mitovy ny fomba entindry zareo manoratra fa ny aingam fototra amin'ny fanoratana dia amin'ny fankasitrahana. Eto koa zany dia makasitraka ary makasitraka anareo rehetra zay nandefa an'izay fankasitrahana zay. Amin'ny voalohan'ny volana Jona no anaovantsika amin'ny fankalazana ny 15 taonan'ny doria. Fa ilazana amin'ny manaraka eto foana zany ny andinindininy rehefa vita ny pitsopitsony rehetra amin'ny fikarakarana. Tsy miova ny larana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83. Raha sendra misy ianao zany tellement de 034 84 759 82 034 84 759 82. Makasitraka anareo zay nandefa an'izay SMS zay, za koa makasitraka anareo. Moraly rehefa miaraka amin'ny tompo izy na inona ny manjo. Ombako manana zay hira zay. Na ianao zany mangataka, na ianao tsy mangataka, efa fomba mifandaharana ny famerenana ny efa vita taloha, ataontsika tsy hay zany. Tsy maintsy averina io, efa lamina ny natin'ilay fandaharana. Fa matoa ianao mangataka ny amerenana azy, hitako fa ilainao le izy. Dia
indro averintsika amintsika zany lay loha hevitra na rahantsika farany tety de ny hoe eritsaina. Ilaina ny matanjatsaina amin'ny fiainana, indrindra fa amin'izao vaninandro iainantsika zao. Anao zany rehefa tsy manana eritsaina dia very anao zay. Fa eny matetika any anivon'ny fiarahamonina any hoe erim-batana, erim-po. Fa tamin'izay tsika dia nanaraka ny hoe eritsaina. Ilaina ny mihevitra amin'izay rehetra atao. Satria amin'ny fiainana, zay rehetra atao dia hitondran-kenatra raha toa ka tsy voadinika na tsy voahevitra. Ary zany no hitondrana an'ilay lohahevitra amin'ilay fandarana doria hoe ny eritsaina. Na io teny atao hoe soa io aza, ny tsy voadinika, tsy voahevitra, ka mifamadika ny laharana anoratana azy amin'ny osiny a, dia lasa hoe sao, lasa fampitandremana zany. Nefa zavatra efa soa dia lasa saodia, saongô, saoary. Zay ny tena ilana torohevitra izarana aminareo mba hananana eritsaina amin'ity fiainana ty. Maromaro ilay torohevitra nomentsika tamin'izay, fa averintsika tsahivina fohy fotsiny. Aza mba milavolefona zany aorianany tsy fahombiazana. Trangam-piainana no hoe tsy mahomby amin'ny zavatra zay atao, fa raiso tony reny fanazara-tena, ohatran'ireny mpanao baolina reny zany tsy fahombiazanao voalohany. Hitondranao makany amin'ny fahombiazana. Raiso vakivakim-piainana, miteraka ho traikefa ny tsy fahombiazana. Misy fomba fiteny any anivon'ny fiarahamonina any, mila hitsy. Ohatra hoe hiezaka za. Zany dia midika ho fangatanandro, mbola hiezaka. Fa ny tena tsara dia hoe manomboko zao, dia areniko zany tsy fahombiazako zany. Misy fiteny koa ny hoe engany e, zany dia midika fisalasalana. Fa ny tena tsara dia hoe tsy maintsy vitako io, tsy maintsy tafita aho, matokisana aho. Zany tokony ho izy. Ny teny hoe tsia, io dia teny fandavana. Ohatra ny hoe tsy ho tara tsony any am-pianarana na any am-piasana. Tsara raha toa ka soloina hoe manomboko zao dia ho tonga aloha foana aho any am-piasana, any am-pianarana. Zany ny tena tsara. Zany anie no tena hifidianana namana amin'ny fiainany. Ny namana sasany dia mamindraky vina foana ho an'ny namany. Tsy mba mirary soa anao zany izy. Ambadika izay ary manosina anao ny eritreritra. Zany namana. Fa manomboko zao zany, hirario ny namanao mba hanana fiadana-tsaina, fa tsy fahoriana foana. Hirario mba hipongatra ny raran'izay voahitsaka. Hirario ny namanao mba ahazo ny soa, aharitra amin'ny fiainany. Hirario ny vahoaka malagasy mba hanana sy tojo ny anjarany. Zany ny tena tokony atao amin'ity fiainana ty. Zany firaritso zany. Rehefa hifanaovana io firaritso io, dia ho tsapa fa ho tsara ilay fiarahamonina. Zay zany torohevitra voalohany. Torohevitra faharoa dia hoe manana faharetana amin'izay atao. Fa manantena vokatra eo ny eo zany. Misy olona manko rehefa manao zavatra eo ny eo izy fa mila valigny kama. Ny zavatsoa dia mila fotoana ny fahazahoana azy. Fa rehefa izy azonao eo ny eo, tsy normal zay. Mieritrereta anao. Zaka koa fa tsara io, toujours anao sahira mahazo azy. Ary zany faharetana zany no tonga anao feno. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny faharetan'ny volana no mahafeno ny vatany. Satria tanora izy banga, fa rehefa antitra izy feno manana. Salakadin'ny feno izy ny avaratra no mbola manana koa. Aza matahotra amin'ny fiainana, manana fahasahiana. Aza matahotra maneho ny mahanao anao zany amin'ny fiainana. Satria raha tsy miseho anao, dia tsy ho hita mihitsy iny. Nefa tsy misy olona tsy mahazo anjara-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zany raha mbola olombelona koa. Sanatria anao tsy tahaky ny aboaly ka velona anatin'ny aizina, maty vao mahita masoandro,
na mazava sanatria alohany mezako an'ilay loha hevitra de tia ny averiko lay ifandraisantsika teo hoe 032 44 759 83 io ny ifandraisantsika raha misy tsy mifanandrify zany ny heritreretantsika sy n'izay voalazako eto. Ny loha hevitra rahantsika androany de ny hoe ny fady eo amin'ny malagasy fady anisan'ny fomba nampisarabazana amin'ny fiarahamonina malagasy ny fady. Nisy ny mpandala ny nentim-paharazana, nisy mipino ny mihevitra sy mpandala ny fandrosoana, tsy mikady, tsy matoky, tsy manaja, tsy mihevitra tsony zany atao hoe fady. Ary tena mamingavinga ny fomba zay lazaina hoe fady zany mihitsy. Io no ezahana voaboasana ho antsika zany. Fady eo amin'ny malagasy. Arahantsika amin'izany ny hoe famaritana an'ilay fady, ny karazana fady, ny fady amin'ny fihavanana, ny fady amin'ny fiarahamonina, ny fady amin'ny sakafo, ny fady amin'ny biby, ny fady momba ny zava-maniry, antony fady, ny ala fanditra, ny sorona, ny fafy, tsopotsoponsika tsikelikely izy io. Amin'ny fady misy tena efa menatra, sadaikatra, sakodiavatra milaza azy amin'ny mpiarabelona. Misy fady zao ohatra ao amin'ny village touristique io. Tsy misy sa milaza na mampafantatra ny hoe anareo mandeha miseka io ny tandriano fa aza mihina kosoa fady amin'io rano io zany. Menatra, sadaikatra, sakodiavatra milaza amin'ny mpiarabelona amin'izany. Inona ny tranga misy? Misy foana andesin'io rano. Ary efa porofony fomba mihitsy hoe ny olona nandesin'io rano ny lentika misy 2 andro dia bao no asina mangala azy. Rehefa mitopy ary amin'ny morisisin-drano ary le razana, le bao de mivoaka avy eo koa le razana. Fanaporofonana izany. Fa zao ny mino, ny tsy mino, salakadiny tsy mino ny tsy manaja. Ka ezahana ho zaraina amintsika zany. Ireo voatanisa ireo de nambarantsika teo famaritana amin'ny fady. Fantatra fa ny fady de zavatra tsy azo atao. Zay nge dikan'le fady, tsy azo atao. Arakaraka ny ilazana an'izay zay mihitsy ny anaovany azy. Zavatra voarara, arakaraka ny andraranao azy zay mihitsy ny anaovany azy. Tsy azo kasina, arakaraka ny tenenanao an'izay zay mihitsy ikasiany azy. Rano tsy azo sotroina, iny mihitsy ndro igany azy. Tsy azo hoanina an'io, tany masina ny diavinao io, iny mihitsy ndro hanitsahatsahany azy. Dia hitany eo moko ny vokany. Ny mandika na ny manota fady dia tsy maintsy alaim-pady. Mbola misy manaova izy zany. Fa raha ny fomba de zay. Rehefa anao manota, rehefa anao mandika fady de tsy maintsy alaim-pady. Fa ny tranga misy amin'ny fiarahamonina de misy olona endry, misy olona adala. Ary anao tsy hay hoe endry raha tsy ho anilany adala. Ya. Araka ny tenentsika zay misy olo miteny hoe hay, anao ty madala. De za moa zany nanao sangisangy tamin'izay, maninona moa raha mba ataon'izay koa ny maty? Anao ty mamaty? Fa hoe adala de ataovy ny fombafomba ny adala, tahaka ny mahita ny maty manao fombafomba ny maty. Fa tsy anontany azy koa ny hoe anao madala? Ory fa hitanao adala eo. Ka misy biby tsy azo vonoina zay heverin'ny taolo zany fa efa lasa korazana. Zany hoe io olombelona io zany rehefa maty de misy mandika azy mivadika ho biby toy ny voay. Nefa iny mihitsy ndro natao fitadiavam-bola. Babakoto, iny mihitsy natao ho sakafo. Ny lambo, ny amalina, ny misy ny hoe rehefa miasa any amin'ny tanimbary any
tsy azo ataony misatroka iny mihitsy ny anaovan'ny satroka za mamaila olo e mamaky tanimbary amin'ny andro talata tsy azo atao tsy azo atsatoka angady rehefa avy miasa ay koa hitako azy tsy olo sitrika anaty akatao tsy hitako koa ny velondray aman-dreny tsy mamboly azo vavety zany fa mahafoy andro iainana tsisy manaraka ny antony fady manana ny heviny zany atao hoe fady zany za moa zany misy fotoana fampiresaka amin'ny namako hoe hitanareo io vorona io manidina afaka mipetaka amin'ny tany koa izy afaka mitsindroka zay zavatra hoaniny eo raha fantatra ny vorona fa rehefa tonga ny hafatesany ka latsaka ambony tany izy hoanim-bitsika nataony fady eny mihinana vitsika eo fa noho ny tsy fahalalany de tsy any ary zay ny anton'le atao hoe fady tamin'ny malagasy ny vakivakim-piainana rehetra zay ny lalovany ka nahitany tsy fahatsarana de navadiky ny atao hoe fady fa ny zanaka ny fandrosoana ankehitriny de mametraka an'izay ho finonom-poana tsy menimeny foana ko ary leve laolo menimeny foana ko ary dady laolo iny koa fandraisan-draha karaha zany laolo izy hitantsika maso e 20, 5, 10, 5, 10, raha be indrindra fa lasa fomba ray nentina nanoritra n'izany hoe fitsim-piainana mirindra sy mendrika ny fady tamin'ny fotoan'androny misy koa ny fady vokatra ny finonom-poana ekena zany fady tsy mitombona ny foroporonina amefena fiainana fotsiny zaza no ilazana an'ireny fady foroporonina reny tandre mandakarindrina mahafaty an'izao mihitsy fa le zaza zany mandoto rindrina rehefa mandaka an'le rindrina voaloko madio fa misy ainga fototra ny misy io fady le ilazana amintsika ray aman-dreny io fadiny zao atambo mitondra loza fahoriana vitan-dratsy tsara raha arahana reny torohevitra reny sady fanajana ny fanomezam-boninahitra n'ilay tompon'le toerana fa misy olona maminga vingy iny koa ma hidiran-draha karaha zany iny lasa mandeha tsiraikiraiky am'izay miditra anaty lavaka any ohatran'izay koa le antsoina hoe sorona ny atao hoe sorona de arakaraka ny arenan'ilay olona ao ny misorona zava-maniry ao ny misorona amin'ny akoho ao ny misorona amin'ny ao misorona amin'ny omby arakaraka ny fananany zany misy koa misorona amin'ny zozoro avo be reny mba hanehoana alasana ny fifonana amin'ny tsy mety natao fa tany aloha tany manko ny olombelona natao sorona fa am'izao efa tsy isy tsony feny de zao misy koa ny hoe fafy anisan'ny fomba fandiovana sy fidiovana tena izy io ny foko antemoro moa zany tena manao azy io resaka fafy io am'ireny nanatambo reny ohatra hoe babake zanaka amin'ny vadiny le babakely indray no lasa nanambady any zanany reny atambo tena tsy ahitany mpahombiazana am'izao efa mandeha ho azy feiny no izana ny tsontsonavina ro rehetra reo entina ilazana fa maro ny fomba malagasy efa tsy voahevitra tsony very fomba ny malagasy zay ny azo lazana azy very zany ny fomba malagasy ary tena loza de tsy misy mba misy hoe hitadiny very mihitsy fa ny manasoaso azy ny ataony maro mbola manaja nylay sotoavina reny ihany no mba aza mba manao an'io tsy mety ene io de tonga am'ilay fiteniny hoe nakaizany tanteliko teto de maro mamaly hoe lany vitsika ve sa nodimandry anjarantsika rehetra mamaly azy zany ny fandimby ny taona ny tombo nanenika amin'ny firenena malagasy ny faharatsiana
Ny endaka tsy kelikely niaraka tamin'izay ny fahatsaram-panahy manontany tena manontany antsika rehetra. Mbola misy olona voatonona ho tsara fanahy ve ny amin'izao? Ohatra nefa nofy a. Ny faniratsirana ny soatoavina no nanovan'ny kolotsaina malagasy ary ny fahamarinana zay idéaly ny soatoavina malagasy no ny esoesoana dia narina mihitsy ara. Soatoavina malagasy zay nampitsangana nampatsara ny reharehavantsika eran'izao tontolo zao. Teraka niaraka amin'izay ny tsy maty manota e. Iainana isan'andro eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ihany ny kolotsaina tsy maty manota zany. Zay ndray ny kolotsaina vaovao. Ary ny afara amin'ny reny atao hoe famotsoran-kely koa reny. Zay fomba tsy mifanaraka amin'ny fiarahamonina mangetaentan'izany atao hoe demokrasia zany. Zany fomba zany. Ary reny vao tena akamaminy maro. Fa le kolotsaina malagasy vere io zany ny antsoina hoe fery mikiky ny fiarahamonina amin'izao. Tena fery ary fery sarotra sitranina mihitsy. Dia ireto misy sosokevitra hoentinay hiadiana amin'ireo tranga ireo zany. Ny zavatra rehetra moa misy sosokevitra foana amin'ny tena samy rery, amin'ny alalan'ny fihetsika ny tsirairay, fandrotana, fandiniana, fanadiadiana ary ny fanajana amin'ny lafiny rehetra reny kolotsaina reny. Amin'ny vondrona n'olona maro zany fikambanana, ny mpiaraka manorana fikambanana zany sekoly, fiangonana amin'ireny ara-panatsanjahantena reny dia ilaina ny mametraka an'izany famerenana ny kolotsaina, fanajana ny zavatra hajain'ny tompony zany. Anao tonga eto Majunga, misy fomba ny Majunga. Fa tsy voatery hoe fomba avy any aviana ho any no entinao amin'ity fomba n'olona eto ty. Dika tsy fanajana zany. Mpitondra fanjakana amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanaovana ny mahasotsivana ny fahamarinana ary ny fandavana ny kolokolo amin'ny sehatra rehetra ara-panjakana satria efa tafipaka any le izy. Tsy fanajana fady fotsiny fa hatrany. Tsy misy tanteraka amin'ny fiainan'olona, tsy misy fiainan'olombelona tanteraka zany ambony tany. Fa ny fiezana ny tena zava-dehibe, ny fanajana ny zo amin'ny maha olom-pirenena eo anatrehan'ny fanjakana zany. Ny olom-pirenena kosa dia ankilan'izay dia mitaky ny zo amin'ny adidy zay tokony ataony. Rehefa anao mitaky zavatra dia fataro aloha ny adidinao. Fa misy amintsika zany mitaky fotsiny. Iaina fitiavana. Fahendreny no vizina dia zanany olom-pirenena mba ho toa ny fiarahamonim-pahendrena. Toria faka hitsiriny fihavanana. Ny manaja ny fomba ny hafa. Mety tsy mety aminao le izy, tsy maninona ne zany. Fa mety amin'le olona dia mba hajao aloha le olona eo. Fa rehefa tonga any aminao any ianao manaja any ianao. Fa ny tsy fanajanao ny hafa tena mampiorokoditra ary mahatonga an'ireny olona reny hanosona anie. Araka an'ilay fomba fiteny ny ain'olona tsy hainao. Zany hoe samy amin'ny zavatra hainy ny tsirairay. Ny zava-dehibe dia ny fifanajana. Misy ambaratonga-piainana tokony hametrahana ny fifanajana. Rehefa any aminao izy tsy maninona, fa rehefa any amin'ilay olona ajao. Ka io fady io tompoko dia anisan'ny fomba anankiray tandrovana mba hipetrahan'ny fanajana.
rehefa le olona miteny za tsy mihina kosoa zay fady hamala raha vondraka be anao tsy mihina laolo hitanao mihitsy hoe sady tsy ampy le fahalalana ao koa ny tsy fanajana ajao ny fomba ny namanao fa tsy mety ny mamingavinga ary zay ny mampisarabazana ny fiarahamonina misy amintsika io ohatran'izay koa ny finoana tsy mety ny miady hevitra ampinoana mety miteny ianao finoananao no tena tsara tazomy ny tsara anao fa ny hafa koa mety manana ny finoany fa tsy tokony ampifandraisina tsy tokony hoe mifamingavinga fomba tsy fanao zany ary zay mahatonga atsika tsy mahita mangirana mihitsy any am'izao hoe famonoana olona amin'ny abibiana ny trangam-piarahamonina tsy milamina ny fomba very tsy fanajana daholo ane vokatra an'ireny ny loha hevitra na rahantsika eto moa zany de hoe ny fady fa io fady io tsy malagasy foana misy fady firenena jiaby misy fa nitsika eto mivingavingana am'le hoe fomba ny olona tratra oriana amin'ny fiainana zany fomba ny tsy nahita fianarana zany manao fady zany fa ambadika izay ny misy foana koa mandalana izy io any ambadimbadika any misitrika hita zany am'ireny fanompoa reny manao soa miditra zany izy mody ataony foana le aty fa ambadimbadika any izy mihitan'olo koa ambadika ery fa reny zany a tsy tsikeran'ireny le fandaharana fa ny tena tianay hotsindrina de hoe maiza manaja ny fomba ny hafa fa rehefa vitatsika zay de hita fa iay tsara io fiarahamonina io ny fiarahamonina ihany manko no mitondra amin'ny fahombiazana amin'ny mahatsara fiainan'ny tsirairay rehefa tsara fiarahamonina io tsara ny fiainan'ny tsirairay fa rehefa io ny tsy voajary tsy mety dia tapitra ny fotoanatsika boribory ny amin'ny valo tsika tsy mandingana amin'ilay fotoana satria mba ho fanajana ihany koa ny fotoana ny hafa fa amin'ny herinany toy izao izahantsika hitondra loha-hevitra vaovao ialana tsiny amin'izay tohina fa fomba fiainantsika ny amin'ny fiarahamonina any izy io fa vitsy no manapoitra azy tahaka ny anapoiranay azy amin'ity fandarana dory ety makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinany toy izao indroy